Fanadihadina mikasika ny toetr'andro kosa no entintsika hamaranana ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Efa miditra tanteraka ao anatin'ny vanimpotoanan'ny ririnina isika amin'izao fotoana izao, saingy mbola tsikaritra fa mbola mafampana ny andro ary mbola ambonimbony ihany koa ny maripana. Raha ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro dia hafana noho ny tokony ho izy ny ririnina amin'ity taona 2024 ity. Ny andinindin'izay eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Mafana raha oharina amin'ny vanimpotoanan'ny ririnina amin'ity taona 2024 ity, raha ny tombana nambara ny sampana mpamantatra ny toetr'andro etsy ampandrinomby. Na dia efa miditra amin'ny fotoanan'ny ririnina azy isika amin'izao volana May izao, dia tsikaritra fa mbola ambony ny maripana. Ny atao hoe mivinavina aloha amin'ny ririnina aloha hatreto dia ririnina somary mafanafana amin'ny tokony ho izy, zany hoe somary miovaova be mihitsy zany toetr'andro, mety manjakajaka kokoa zany maripana tontonony zany ho an'ny vanimpotoanan'ny ririnina. Tahaka izao kosa ny mety ho toetry ny andro amin'ity farany herinandro ity. Ho an'ny farany herinandro aloha hatreto dia ny orovaratra amin'ny faritra sasatsasany amin'ny tapany atsimo Madagasikara, atsimo atsinana sy Orombe zany rirarira, mety arahana avandra zany io amin'ny faritra avo tsy indraindray ho an'izay alahady zay aorinan'izay dia miverina amin'ny tokony ho izy indray ny toetr'androntsika mandraondraona dia maina amin'ny ankapobeny. Ny zavona zany ho an'ny rapitso misabotsy mbola misy amin'ny faritra maromaro, indrindra ny tapany faritra avo amin'ny tapany atsimo nosy mahazo ny midina tsirabe mankany amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Maripana mafana azo ihainana tsara, raha volana May zany tokony efa mangatsiatsika fa hatreto aloha tsika mbola mahita température na 28 degré. Ny volana Jona sy ny Aogositra moa no tena anaty ririnina isika eto Madagasikara. Dia iny fanadihadiny indray tompoky lahy sy tompoky vavy no nentina nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasana ao hatrany anaraka ireo fandaharana vokarin'ny fahitalavitra Maty TV. Ny tena kosa dia manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoky lahy, mankasitraka tompoky vavy.